Madagasikara ankehitriny tsy misy ray aman-dreny mila manova rafitra isika hoy ny ARFM. Raha Boina iranianina mitondra larana malagasy 5R tandindondoza ny fifandraisany Madagasikara diplomatique hoy Serge Zafimaou. Raha fampoizinana sy fanapoizinana ara-tsakafo takina ny amoana tsy misy fanovanana na fanovana ny tatitra toxicologique mantono hoy Iravalmanana marika. Faltafaraka aminao indray tongokilasy tongovavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manatitra ny araba ary manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny raharaha fanapoizinana ara-tsakafo avy hatrany no manomboantsika izao fampahalalam-baovao izao. Tonga eo amin'ny kion-dalana tokony voan'ny mariny Madagasikara ankehitriny hoy ny fanambaran'ny Flora Ravalomanana marika androany manoloana ny raharaha fahapoizinana sy fanapoizinana ara-tsakafo tamin'ny faritra maro teto Madagasikara. Miankina amin'ny fahavononana amerina indray amin'ny laoniny ny fanjakana tandalana amin'ny endriny entitra indrindra mandala ny rariny sy ny hitsiny maleo tena ary manaja ny mahaolona ho izy no avy ny androm-panjakana ny fatokisany vahoaka ary ny fiarovana ny ara-dalàna ho an'ny rehetra. Horantsika ary ny votoatin'izay fanambarana izay. Miondrika mipanajanona amin'ireo fianakaviana trapahoriana no ireo tranga fahapoizinana sy ny fanapoizinana tany amin'ny faritra maro toy ny tao Ambohimalaza sy Ambositra ary mitondra ambavaka ireo namoiavana sy ireo mbola miaina anaty fanahintainana Aiasy Tebiteby ny filoha teo aloha Ravalomanana marika androany. Mendrika ho azy ireo ny fanajana, ny fangorahana ary indrindrandrindra ny fahamarinana sy ny rariny hoy ny fanambarana. Tsy aseho maneho mangarahara ny fandaharana tamin'ny fahitalavitra niaraka tamin'ny filoham-pirenena sy ny minisitra maromaro ary ny mpampanolalana izay nampiseho tamin'ny be sy ny maro ny fiekekeloka nalaina tamin'ny vehivavy iray voapanga omaly. Famadiana ny fitsarana toy ny fampisehoana antsehatra, tsy manaja ny lalàna, ny siansa ary tsy manaja ny mahaolona ireo olona voaroiroy izany hoy ny fanamafisana. Fotokevitra fototra maromaro momba ny rariny sy ny zo fototra no vohitsakitsaka amin'ny tiraraha ity. Isan'izany ny tsambaratelo ny famotorana izay voalaza ny 120 ao amin'ny Code de procédure pénale eto Madagasikara dia vohitsakitsaka tamin'ny lalan'ny fampelezam-baovao Ampahibemaso momba ny raharaha mbola tsy notsaraina. Ny fieverana fa tsy manatsiny ny olona iray présomption d'innocence izay arovany 120 ao amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zo ara-tsivily sy politika dia tsy noaraina. Ny zo anana-pisolo vava manomboka amin'ny garde à vue izay ekeny charte africaine des droits de l'homme sy ny statut de Rome dia tsy voaza ihany koa. Ny fandrarana fekekeloka amin'ny alalan'ny fanireny izay voarakitra ao amin'ny fifanarahana manohitra ny fampijaliana na convention contre la torture dia tsy nolazaina ihany koa. Tsy voaja ihany koa ny fepetra mikasika ny fitazomana amponja kanefa ny toerana voalaza fiadanana dia efa nahazahoana fitarainana Ampahibemaso momba ny fepetra izay tena sarotra nefa tsy mbola misy tatitra maleo tena navokatra amin'izao. Mandrakandroany mbola manjavozavo ny momba ny toerana sy ny toe-javatra iainan'ireo olona voaroiroy any amponja. Tsy mbola fantatra mazava ny anaram-pisolo vava miaro azy ireo. Tsy mbola misy procédure contradictoire fantatra nanaseho Ampahibemaso. Mampametra-panontaniana tanteraka ny fisehon'izy ireo i masom-bahoaka. Miantona ny zo tokony azahoan'izy ireo fitsarana tsy mitanila ary tena tandindomindoza ny asina mahaolona azy. Mbola malasa eritreritra ihany koa raha ny fanambarana ofisialy navoaka hoy Ravalomanana marika. Nilaza ny ministry ny fahasalamam-bahoaka fa vokatry ny intoxication à l'atropine avy amin'ny zava-maniry durata sy belladone no nahafaty ireo olona ireo. Kanefa tsy mifanaraka amin'izany velively ny sorotraretina nambaran'ireo marary tany Ambohimalaza sy Ambositra ary namafisy ny fianakaviana sy ireo dokotera nijery azy ireo fa trouble neurologique sy symptômes digestifs ary trouble respiratoire no niseho. Ireo sorotraretina ireo dia araky ny famaritany OMS sy ny CDC dia mifanandrify tanteraka amin'ny fisehon'ny botulisme fa tsy atropinique izany. Io ministra io ihany koa dia mbola nilaza fa tsy avy amin'ny mofomamy ny botulisme. Teny tsy mitombony izany ara-tsiansa satria efa nisy tranga voamarina fa avy amin'ny crème na garniture tsy voatahiry tsara ihany koa izany. Nilaza ihany koa izy fa tsy manimba taova ny botulisme. Diso izany satria io aretina io dia mety iteraka na hiatrika insuffisance respiratoire aiguë sy défaillance multiviscérale. Farandiananambary izy fa nisy test de toxicité natao tamin'ny voalavo mba ho pirofo nefa tsy nisy protocole na dosage fa na fanamarinana maleo tena izay navoaka Ampahibemaso.
Ny fizahana toxikolojika voalaza fa natao tany Frantsa, indrindra tany Strasbourg, araky ny fanambarana ofisialy maro dia mbola tsy navoaka ampahibe maso ary tsy mbola no amarin'ny rafim-panjakana na iray aza. Tsy mbola nisy contrat expertise maleo tena natomboka hatramin'izao. Ny famoahana ireo valin'ny fizahana ireo dia zava-dehibe indrindra mba anazavana sy ampitoniana ny saim-bahoaka izay miaina anaty tahotra sy ahiahy lalina vokatry ny tsy fahampin'ny mangarara manodidina izao zava-miseho mampalahelo izao. Amin'izao toedraraha mifamaofao izao dia misy mpanao gazety avy amin'ny TV5 Monde nampanginina ampahibe maso satria nampita vaovao ara-pitsaboana avy amin'ny loharano voamarina. Tsy azo ekena velively ny fanenjena manokana tahaka izany. Manoloana izany, ny eritreritra ny tenany nilaza fa tsy azo atao amin'ny alalan'ny pression médiatique ny fanatanterana ny fitsarana. Voamaika tsy azo atao izany amin'ny alalan'ny fampisehoana antsehatra atao miaraka amin'ireo manam-pahefana ambony indrindra eto amin'ny firenena. Ny zavatra hitantsika tamin'ny fahitalavitra ireny dia tena mifanohitra tanteraka amin'ny fomba fanao. Tsy fiarovana ireo lasibatra akory ny fanamelohana maimaika, tsy mamerina ny filaminana akory ny fanondrona ny meloka amin'ny fahitalavitra, tsy mamahany olana atrehan'ny firenena akory ny fanitsakitsahana ny lalàna velona ao aminy. Miantso ny famoahana avetrany, tsy misy fanivanana na fanovana ny tatitra toxikolojika manontolo, fanaovana contre-analyse maleo tena miaraka amin'ny OMS, ny Institut Pasteur na ny NICD Afrika Atsimo. Fanajana tanteraka ny zofahafahana hiaro tena, ahitana mpisolovava, débat contradictoire sy fahazahoana mijery ny porofo rehetra. Ny fampafantarana maika ny toerana misy ireo voapanga, ny fahazahoana fahafahana mifandray amin'ny fianakaviana, ny fahazahoany fitsaboana saza sy torohevitra ara-pahasalamana maleo tena. Fampitsarana avetrany ireo fanenjehana sy fanaovana raha matahora atao amin'ny piasan'ny fahasalamana sy ireo mpanao gazety nanao ny asany amin'ny fampitam-baovao. Ny fanajanonana ny coopération sécuritaire bilatérale amin'ireo sampana voaroiroy mandra-pahavitany fanadiadiana maleo tena sy azo itokisana ny filora valomanana raha ny fanambarana nataony. Tonga eo amin'ny kinon-dalana tokony ivoahan'ny mariny Madagasikara ankehitriny ny hoavin'ny androm-panjakanantsika, ny fahatokisany vahoaka ary ny fiarovana ara-dalàna ho an'ny rehetra dia miankina amin'ny fahavononantsika amerina indray amin'ny laoniny ny fanjakana tan-dalàna amin'ny endriny entitra indrindra, mandala ny rariny sy ny isiny, maleo tena ary manaja ny maha-olona hoy izy. Mijany eo amin'izay vaovao izay ihany nandrehitra ady hevitra sy fanehoan-kevitra rano lava avy amin'ny olom-pirenena, ny fandraisana anjara sosialy manerana ny nosy, ny fandarana manokana nataon'ny fitondrana mikasika ny raharaha fanapoizinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza. Saingy araka nambarany maro, tsy nanafaka ny ahiahy fa voamaika aza nampanjavona ny fatokisana sy nananga-kevitra vaovao izany. Tatym-baovao ny Germaine Omenjanary, eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mathieu Princy. Tsy nahafa-po ny tatitra ny entiny filoha sy ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta omaly. Raha tokony anazava sy anamaivana ny ahiahy dia voamaika mampanasy sy mampisintona fanontaniana vaovao ny fitondrana. Tsy mazava, tsy manome vahaolana ary toa misy fitongilanana ny fandraisana an-tanana ny raharaha hoy ny fanambarany Ray Aman-dreny Ara-drazana izay nanamafy fa mety isiany olona ambony aharovana sy mety ho arovana manokana ao anatiny. Raharam-pirenena maro tsy voavaly, zava-misy manafitoiny. Notsahivo ny ity vondrona ity ihany koa fa maro ireo tranga lehibe hafa tsy voazava sy mampiahiambola mitranga eto amin'ny firenena kanefa tsy misy fanambarana mazava avy amin'ny fanjakana. Anisan'izany ny raharaha fanapoizinana any amin'ny faritra samihafa, ny olana sy ny fahaverezan'ny olona tamin'ny alalan'ny sambo AW tany Mahajanga, ny tazomoka mahafaty any Ikongo. Ireo hoy izy ireo dia manasongadina fa mitanila sy tsy mandinika amin'ny fahamatorana ny fijery ny fitondrana amin'ny raharaha iainam-bahoaka. Le hoe ny andro aduel de noverina hoe Ray Aman-dreny pirenena. Ray Aman-dreny pirenena zany tsy niboaka mihitsy zany tamin'ny zavatra niseho eto Madagasikara. Fa orina fatin'olona betrabetratra amin'izay, izy zao re sambo tsy hita, popoka hoe fa tolopolo mahery ny gasy anatiny ao. Fa hoana ny ty malaza ty ihany ny resahana satria misy olona arovana io, satria tahorany hipoka Antananarivo tsy anaiky an'io zavatra io, zay ihany resahana. Tsy niresahana ny Kongo, efa zato mahery ny olona maty any, ina mahatonga an'izany, tsy fandraisan'ny fanjakana ndraiky tange zany. Tany ambositra izy tokana stade sy ino filalaovana. De zany zavatra zany raha tonga tany tsy manao hoe miandratsiny aminareo fa misy fahoriana teto mba miara-ndreny tsy nanao an'izany, ina fotsiny Ray Aman-dreny azy.
de tesany sasany teo hoe tsy mety zany zay tsy anao anio fa aloha zay misona ny ambositra de zavatra ohatrany zany tsy mahare mandreny azy tsy hita mahare mandreny azy. Zavatra ray lehibe mila atsanganaingana ny fanarenana ifotony ny rafi-piarahamonina sy ny toetsaina malagasy. Efa very asiny isika amin'izao fotoana izao hoy izy ireo ka mila mijery lavitra amin'ny fiainam-pirenena sy roavin'ny taranaka faramandimby. Fa zay raha miteny hoe anao fanorenana ifotony izy io anie zavatra anankiray tsy voaza atsika ny hoe HLV. Ina ny HLV hasiny lanja ny vidiny. Madagasikara de lasa tsy misy tsony zany, tsisy asany mihitsy eo Madagasikara zao, tsisy asany ho tenyolona, tsisy asany amin'ireo mpitondra reo. Izany zavatra zany de tokony hoe aleo fanorenan'ny fotonitsika ty mba mingany amin'ny vahoaka ny zavatra rehetra fa tsy araky ny tenin'ny président teo hoe tsy fantako tonga de zay zany mampalahelo zava-misy eto ka tsy ekena za zavatra rehetra zay ny tao nanany namany de tonga saina rehetrarehetra ny tanora indrindrandrindra ianareo mpanao gazety indrindrandrindra ilaina mihitsy nareo amin'ny zavatra rehetra zany andao tsika rosony zany fanorenan'ny foto zany fa tsy mety tsony zay olona nitondreo tsisy nanao an'izany ange teto nanao zany ny tany Badikary nanao zany i Paul Kagame nanao izy ko ty Côte d'Ivoire Ibrahim Traoré manao an'izany tsisy eto tsisy nanao an'izany mihitsy firenena reto izay mpitondra teto nanao zavatra ohatrany zany tsy mety isika manana matière première be dehibe tsika eto Madagasikara fa ninonareo tsy anaovana usine de transformation eto fa maninona ny tonga de ahondra botolary fotsiny ny zavatritsika tsy antony ankehitrika tsisy asiny ahoana ny malagasy atao malgasy inona ny dikan'izany zany de nekentsika eto nekentsika rehetra zay mpitondra eto kena atao malgasy tsika zay ny malgasy avy fototeny inona le malgasy ahoana ny américain atao américain ahoana ny français atao hoe français ahoana ny tsika nataotsika malgasy zavatra zany tsy mety zany mahaveriny kasiny firenena. Mitaky ny fahatongavan-tsainany rehetra arak'izany ny fanesorana any Madagasikara ao anatin'izao olana rahampitantana sy rafitra izao ho iatran'ny ARFM. Pejiny politika hijanona firenena mikorontana sy miaina anaty fijaliana lavy Madagasikara raha tsy misy fanovana lalina eo amin'ny fomba fanao ny fomba fisaina ary fiasa eo amin'ny fitantanana hoy nambarany Zafimahova Serge mpandinika politika no sady mpamakafaka raharam-pirenena androany no amafisiny fa ny politika ny fitiavatena no misy eto ary izany no tsy avitra ny Madagasikara fanampanazavana. Tsy misy politika ho an'ny vahoaka intsony fa zay manodidina sy akaiky ny fitondrana sy ny mpitondra ihany no mahatsiaro finaritra sy miadana raha tafajabaka lalina anatin'ny fahoriana ny ankamaroan'ny malagasy. Potika tanteraka ny toe-karena, miakatra ny kojakoja ny vidim-piainana, mikatona ireo orinasa madinika, tsy tafavoaka amin'ny fahantrana ny tantsaha, tsy mananasa ny ankamaroan'ireo tanora. Tsy miafara eo anefa izany, voadona mafy ny sehatra sosialy sy ny fototra iorenan'ny demokrasia. Raha tokony ho fitaovana fiarovana ny vahoaka sy fanaraha-maso ny fahefana ireo rafitra ara-dalàna sy ara-politika dia lasa fitaovana entina manamafy ny tombotsoa manokana sy ny firaketana amin'ny fahefana. Tsy fitondrana miara-dalàna amin'ny vahoaka fa fitondrana miaro tena amin'ny vahoaka no anana antsika ho iatrany Zafimahova Serge. Le fahantratsika zany tsy fahantrana hoe afaka hoe tsika menakavy zany afaka ataona izy atafitany ty Madagasikara ty raha matoky an'le Madagasikara ho anazy zao hoe zany ministry ny fampianarana zany raha vao mampianatra ny zanany any an-dafy de fa roahana tsy ministry intsony fampianarana ohatra kenao ary tsy matoky ny fampianarana gasiko ina mahatonga anao atao ministra io aza mifanadala rehefa anao mananjanaka any ivelany de tokony tsy ministra tsony mihitsy anao eto raha tomboka ohatran'izay ny zavatretra de mety mba hikofokofoka am'izay ry zalahy ohatran'izay koa za zao faly mihitsy ny rehefa miteny ny filoha Trump za tsy de tena mpakasitraka loatra n'le rangahy iny fa nisany te afako mafy be za rery to mason'ny teleako teo izy ny teny hoe tsy misy tsony io zay zanaka mpitondra afrikanina makaty fa any amin'ny taniny zareo mianatra tsy misy tsony koa izy ny évacuation sanitaire na haute personnalité afrikanina ty fa any amin'ny taniny zareo mitsabo tsara zany raha manao ohatran'izany daholo ny Europeanina sy ny karazany avitra ihany tika ny afarany ny andray tsy resaka nationalité ny problemako rehefa tay ho ministra ianao zay mandefa ny zanany na mivatapeny mipetraka ny ivelany ihany na hoe mpitsabo tena ny ivelany de aza mieritreritra ho tompona andraikitra eto. Mampanay ny fomba hitrandrahana sy anararaotana ny fahefana ka tsy hijerena ny vahoaka fa ny tombotsoan'ireo manodidina ny tena ihany. Raha mbola mitohy
ny fitantanana anjakany fitiavantena sy ny tombotsoan'olomitsy dia tsy hisy fanantenana ho an'ny malagasy sy Madagasikara. Tsy hoe mananika antsana intsony Madagasikara, fa efa mirodorodo makany amin'ny firodanana tanteraka ho iatrany ny fanehon-kevitra. Itoy foana izao zava-misy izao raha toka mbola tsy mety tonga saina ny malagasy hoy ny fanazavana. Raha manaitra sy mitana ny sain'ny mpanara-baovao ihany koa amin'izao fotoana izao ny nahazoan'ireo fiaramanidina Boeing miisa 5 any firenena iraniana mari-pamantarana malagasy 5R. Tranga izay manetsika fanontaniana maro momba ny fandraisana fanapahan-kevitra ataon'ireo manampahefana ny fitohizan'ny fifandraisana amin'ireo firenena hafa ary indrindra ny famarina toerany fiandrianam-pirenena amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoy Serge Zafamovy Androany. Raha mafantatra mantsy fa firenena tratry ny ankivy ny tandrefana sy Amerika ny Iran. Germaine Menjanary ny artanjona. Ny aviation civile de Madagascar no nanome ny matricule malagasy 5R ara-dalàna sy amin'ny fomba ofisialy ho an'ny fiaramanidina Boeing 5 raha ny fanambarana nataony ACM. Tsy mazava amin'ny malagasy ny mpanara-baovao anefa ny antony nandraisana izany fanapahan-kevitra izany. Ho an'ny Zafamovy Serge, tsy maintsy atao fanadiadiana entitra sy mangarahara ity raharaha ity. Tsy resaka ara-teknika fotsiny, fa olana misy lanja ara-politika sy ara-diplomasia avolenta hoy ity mpandinika raharam-pirenena. Nambarany fa misy fiantraikany vantana amin'ny sarin'ny Madagasikara sy ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena tandrefana, indrindra fa i Etazonia izay manana politika entitra manoloana an Iran. Izao fanapahan-kevitra izao hoy ny fanehoan-keviny. Tokony misy enquête zany eto Madagasikara hoe ahoana moa no tonga atsika nanome an'le izy. Le aeroplane zany niainga avy any Thaïlande. Ny Thaïlandais ary tsy nanome an'le autorisation. Afaka nataony Thaïlandais le tonga dia nandeha fanonaka any Iran zany raha vidiny iranianina. Fa sous pavillon gasy zany. Zany hoe ny code de matriculation gasy zany nampiasainy zareo. Tsy amin'ny fomba ofisialy. Satria tsika marina zany tsika zany miaika fa hoe ny ACM nanome les matriculations. Tokony misy commission d'enquête autour n'io satria mino fa misy corruption ihany koa any ambadibadika any. Satria reny zavatra ohatran-dreny tsy hoe tonga ho azy. Satria misy dissimulation na vérité koa zany le izy satria nafenina zany tamin'le matriculation gasy l'aéroplane iranianina zay ataontsika hoe sous sanction indrindra ny Amerikanina ny chef de file anatin'izay rehetrarehetra zay. Aina ho voahitsaka ny fifanarahana iraisam-pirenena toy ny AGOA sy ny abatsirana ny Etazonia raha toka voapirofo fa misy fanampinana fiaraha-miasa ankolaka amin'ny firenena voasazy toa ny Iran isika. Ny fahaizana mitondra andraikitra sy mandanjalanja amin'ny sehatra toy izao dia mamaritra ny fanajana sy ny fitokisana omeny hafa. Mety iteraka fahaverezan'ny fitokisan'ireo firenena mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara ny zava-miseho satria manambara fa fanomezana fahefana firenen-kafa efa iarana sazy amin'ny fomba tsy mazava izany. Tsika moa efa tsisy roplanina loatra zany manidina makany ivelany fa na fiabilité reny amin'izao fotoana izao ny vol mety ozy ny olona hoe tena tsy fiable mihitsy zany reto gasy reto satria mety mampindrapindrana zany amina olona tseritreretina mety créer danger ho an'ny zareo le matriculation atsika gasy. Satria arakaraky le matriculation koa reny nanaovan'ny olona hoe io firenena fiable io any gasy roplanina io zany. Nefa ny atsika zany tsy zay. Roplanina 5 be zao le izy. Zay zany zao fipetrany. Ka conséquence tokony misy aloha zany sanction ny gouvernement gasy aloha zany tsy afaka miala amin'io za tsy mino hoe ny DG ny ACM dia nanapa-kevitra rery nanome an'io tao bron tao. Tsy mino an'izay fa tsy maintsy naka couverture izy. Fa ny olana ho anazy dia zao tamin'ny telefônina ve izy nazobaiko sao misy taratasy vita sodia. Zay tratra farany ihany no tratra farany manko anatin'ny tantara ohatran'izao. Tsy tokony ho vitan'ny fanambarana tsotra an-gazety fotsiny ny valiteny ACM. Ilaina ny fandraisana andraikitra mazava sy mangarahara avy amin'ny fanjakana miaraka amin'ny fanaovana fanadiadiana manokana na enquête parlementaire. Tandindomondoza aloha ity raharaha ity ny fiandrianam-pirenena, ny fahatokisan'ny mpiara-miombonantoka ary ny hoavin'ny toe-karena malagasy amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Vaovao ny tranga mpiaramonina kosa indray maiky lafirehitra alina tao anatiny indray mpimaso ireo zanakazy novoleny efa maitso mavana tao Marogo Majanga faharoa toerana fambolekazo ity mahitira ny vaovao ary sakisan-taona dia misy tranga famaizana toy izao. Efa nitrangana famaizana goavana tao amin'ity toeram-pambolekazo ity ny taona 2024. Velarantany mahery ny 80 hektara no mahita amin'izany ary olona ampolo no nahiditra amponja tao aorian'ny Dortanety tao amin'ny tany zanakazo. Tamin'ny taondasa nisy velarantany 5 hektara ihany koa lasibatry ny afo ary efa nisy ampahany levon'ny Dortanety ihany koa ny taona 2024. Eo amin'izay vaovao ny tranga mpiaramonina izay ihany fiara iray ny azo ny lalam-pirenena fahafito no tratry ny lozam-pifamoivoizana teo Ambohimikambana. Raha ny fantatra dia hitondra olona hamonjy famadihana ity fiara ity no izao tradoza izao. Tsy nisy anana fohy tamin'izany saingy olona iray kosa no naratra mafy raha ny vaovao avy any toerana. Nitrangana lozam-pifamoivoizana ny maraina teo teny amin'ny lalam-pirenena fahafito teo Ambohimikambana. Fiara manokana hitondra fianakaviana hamonjy famadihana ny tradoza ka nivadika teny an-dalana. Tsy nisy ny anana fohy, saingy olona iray ny naratra mafy ary efa nalefa namonjy toeram-pitsaboana. Mbola tsy fantatra mazava hatreto ny tena antony nahatonga ny loza. Tsy foi izao nitrangana lozam-pifamoivoizana toy izao eny amin'ny lalam-pirenena fahafito iny. Mampitaraina maro matetika ny aratsy ny lalana izay fosotra voalohany mety hahatongava ny loza. Tokony ho lohalaharana ny fanarenana fototra afitrasa amin'ireo lalana be mpifamezivezy. Manampitrotraka izany koa anefa ny tsy fitandremana sy ny fisetrasetran'ireo mpamily. Amin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra toy izao no ilaina indrindra ny hanampian'ireo mpampiasa lalana ny fahamalinana sy fanarahana ireo fepetra amin'ny fitondrana fiara. Vaovao avy any ivelany volana septambra ho avy izao no ankatoavana amin'ny fomba ofisialy fa fanjakany Palestina hoy ny filoha frantsay Emmanuel Macron nandritra ny fivorian'ny firenena mikambana. Fanohanana vahaolana amin'ny alalan'ny fanjakana roa azona manangana fandriampahalemana maharitra ao amin'ny faritry Moyen-Orient izany. Raha nankasitraka izany Palestina dia nanakina mafy kosa Israely sy États-Unis ka nilaza fa valisoa ho an'ny fampiroroana ny fanekenan'ny Palestina ho fanjakana. Paratsika ny fanadihadiana makasika izay. Tapaka nandritra ny fianamben'ny firenena mikambana fa fanjakana tokana i Palestina manomboka ny volana septambra ho avy izao hoy ny filoha frantsay. Fanapa-kevitra efa nokasaina hatramin'ny volana maro lasa izao niraisina izao raha ny fanazavany Emmanuel Macron tamin'ny tambazotra sosialy. Nambarany tamin'izany fa mifanaraka amin'ny fanohanan'ny Frantsa hatr'izay nisy ny fandriampahalemana maharitra sy rariny ao amin'ny faritry Moyen-Orient izany fanapa-kevitra izany. Fototra ahafahan'i Israely sy Palestina miara-miaina ampilaminana sy azo antoka miaraka amin'ireo mpifanolo-bodirindrina aminy izao fanapa-kevitra izao ho hiatrany Macron. Nanentana ihany koa Emmanuel Macron fa ilaina ny firaisan-kina amin'ny fanekena ny Palestina na any Paris na any Londres na any amin'ny firenena hafa ho toy ny marika anombohana hetsika politika vaovao izay any lalana makany amin'ny fandriampahalemana. Na dia izany aza dia mbola tsy naneho hevitra fanjakana Britanika amin'ny fanasana nataony Macron ny rehetra. Entsakilan'izany dia mitsipaka sy manameloka izao fanapa-kevitra izao États-Unis sy Israely. Nilaza mazava ny Premier Ministre Benjamin Netanyahu fa fanomezam-boninahitra ny asa fampiroroana ny fanekena ny Palestina ho fanjakana. Izany dia manondro mivantana ny fanafiana nahafatesan'olona maro tamin'ny 7 oktobra 2024. Mety hiteraka hery politika na miaramila vaovao mitovy amin'ny Hamas any Gaza izany izay fantatra fa tohanan'ny Iran. Tetsy ankilany dia nankasitraka tanteraka ny fanambarana nataon'ny filoha frantsay ny filopolefitra palestiniana. Efa mihoatra ny zato ireo firenena maneran-tany nankatoa tamin'ny fomba ofisialy ny fisian'ny fanjakana Palestina. Tamin'ny taona 2024 i Slovenia, Norvezy, Espagne ary Irlande no isan'ireo farana natevin-daharana izay niteraka fanehoan-kevitra mafana sy fanoherana avy amin'ny Israely.
Tifitra iray tsy fantatra mazava ny Andohany no nampipoaka ny fifandonana efa niotrika ela teo amin'ny Thaïlande sy Cambodge. Faritra be olona no voakitika tamin'ity fifandonana ity ka tsy maintsy nafindra toerana vonjimaika. Tsapasady ny vokatra izao fifandiran'izao amin'ny lafiny toe-karena ho an'ireo firenena rotonda araka izao fanadihadiana izao. Efa herinandro maromaro no nienjana ny tady teo amin'ny Thaïlande sy Cambodge. Ny aratsy ny toedrara noho ny tifitra tokana izay mbola tsy fantatra mazava hoe iza ny tombony ary izao miafara amin'ny fisokafa ny ady eo amin'ny rotonta izao. Araka ny tatitra dia voalaza fa i Cambodge no nandeva-doana voalohany anaramaso ny faritra manodidina ny tempolo ny Tamoentom ary niafara tamin'ny fifanankalozan-kevitra mafana tamin'ny miaramila Thaïlandais izany. Taorian'izay no nisy ilay tifitra nataon'ny iray tamin'izy ireo ka tao anatin'ny ora vitsy monja no nivadia no lasa fifampitifirana boba sy falafomanga. Toerana be olona toy ny fivarotana, tobin-tsolika ary hôpitaly any amin'ireo faritany manakaiky ny sistany toa ny Sorina, Bonatany, Sisaket ary Buriram no voanandritra izany. Ensy ankilany, mbola tsy voamarina hatreto ny isan'ny ainana fohy sy ny fahavoazana tao Cambodge taorian'ny ny darika bomba nataon'ny fiaramanidina ny tafika Thaïlande na ny FCS. Manoloana izao savorivory izao dia sivily efatralina no nafindra toerana vonjomaika. Nanomboka andramaraina dia voatery nafindra ihany koa ireo mponina amin'ireo tanàna kely 12 ao amin'ny distrika ny Saotonga, ahitana olona manodidina ny 7,000. Ankoatr'izay, nandray fepetra ara-diplomatika ny Thaïlande, noroahany masovoy ny Cambodge any Thaïlande ary naverina nody kosa ny masovoy any Cambodge. Samy nametraka fitarainana tamin'ny filakevitry ny fandriampahalemana eo anivony ny firenena mikambana ireo firenena rotonta. Efa tsapasahady ny fiantraikany ara-toe-karena n'ity fifandirana ity. Nandrara ny fanafarana voankazo avy any Thaïlande mantsy i Cambodge ary nanakatona ny tobo fidirana amin'ny sisin-tany kosa i Thaïlande. Tapitra ny fampahalalam-baovao tombo-kilasy tongovavy mangasitraka feno anao nanaraka izany hatramin'ny farany tena ko manome fotoana anao rampitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.